amin'ny fofian'ny fifaliana indray no iarabako indrindra itsika tia Frantsa itsika eto Paris sy ny manodidina tena ravoravo indray ny foko sy fanako satria ela izay tsy nafatsika niona izay androany ireny dia mba manao fionana manokana ho antsika menakavy aty Paris ny tenako satria ny sabotsy ho avy izao fa efatry ny volana Novembre dia anatanteraka Fotoam-Bavaka lehibe sy goavana ary mihezinezina isika izay ho tanterahana etsy amin'ny la Courneuve 102 rue de la Convention 9320 la Courneuve izay anaovantsika fiona-be indray sy fotoana lehibe indray mandritry nyty volana Novembre iray manontolo ity dia isy loha hevitra ngezabe hoe ray volany fananganana ray volany fananganana raha mieritreritra ny olona fa ity volana Novembre ity dia volan'ny fietiny maty vao nanomboka mihitsy ny 1er Novembre 2 Novembre dia efa mieritreritra ny olona miditra ao anatin'ny fietiny maty tsika ny sasa moa miteny hoe fietiny olo-masina dia makeny apasarina ny olona mahatsiaro ny maty ny olona manatitra voninkazo ny olona fa amin'ity indray mandeha ity kosa dia tsy fahafatesana no eritreretantsika ny volana Novembre ity fa eritreretantsika fahavelomana maro be ianareo no mandefa MP aty amiko mandefa miantso amin'ny telefôna ny amin'io rovina indray pasteur tina vao tonga aty Frantsa ho tonga aty Paris ny tenako raha sitrapony tompo dia afaka andro vitsivitsy ho tonga fa ny pasteur Odon Andrianantenaina no ho avy amin'ny sabotsy ho avy izao ny pasteur Odon Andrianantenaina ary hitondra fampianarana tsy manao fetitsika tsy manao kilalao amin'ny fivavahana tsy manao spectacle ihany koa ary tsy manao religion na hoe fombafomba mpivavahana fa zavatra azotsika iainana zavatra azotsika tsapahitanana zavatra azotsika atsapatsika zany Andriamanitra miasa sy manao fahagagana izany no tsapatsika maro amintsika indraindray no mahatsiaro ihany hoe tsy araky ny eritreretana rehefa tonga tia Frantsa aty indraindray tsika mieritreritra hoe rehefa tonga tia Frantsa dia tonga tia paradisa tany rehefa tonga tia Frantsa dia tena miadana rehefa tonga tia Frantsa dia tena milamina rabola rehefa tonga tia Frantsa dia tena milamina ratsakafo tena hoe tena sambara tsisy ohatr'izany fa tia Frantsa rehefa tena miaina teto anefa ianao dia matsiaro zavatra be da be mihitsy hoe misy zavatra tsy araky tsy nieritreretanao azy marina fa miasa ianao marina fa misy héros fa ianao ny lohanao mikorotana ohatrany stressé zany ianao ohatrany tsy mety milamitsaina zany be da be zavatra ohatrany hoe tena hitanao hoe mandisy fanantenana ohatra misy tebotebo sy tahotra foana ao anatin'ny fo ohatrany tsy mety tena milamina ohatrany tsy mety afapo mahazo vola ihany ohatrany matsiaro tsy maintsy ohatrany tsy tena milamina zany mandritry nyty ray volana Novembre ity dia izay ray volan'ny fananganana izay no ataontsika ary anaovantsika délivrance mipopoka raha zay ny azo anambarana azy délivrance any anatin'ny fo any anatin'ny saina reo zavatra mahatsiaro ohatrany manelingely ianao ane ohatrany hoe tsy fantatrao zany hoe ahoana fa mahatsiaro fotsiny ianao ohatrany stressé zany ohatrany misy stress zany ohatrany tsy tena vola tsy hoe tsisy ianao ohatrany mihinan-kanina fa ohatrany fifandraisana ao nivon'ny akonana matsiaro ianao ohatrany maty zany ny fifandraisana mivady aman-janaka no ny tonga taty Frantsa tany a Madagasikara herinao hoe ohatrany mety ihany ny fiainana ny fifandraisana mifandray ny akonana rehefa ty ohatrany mpatitaka zany ny fianakaviana ohatrany matsiaro ianao tratsana faniliklihana matsiaro ianao ohatrany hoe irery zany matsiaro ohatrany tokamonina zany matsiaro ohatrany tsy misy olona mifandray aminao zany nefa ndray rehefa misy olona mifandray aminao koa dia ohatra mitondra olana ho anao koa zay angely izy matsiaro anao ohatrany isolé zany ohatra mitoka monina ohatra mitady olona ifampiresahana nefa rehefa mifandray amin'ny olona koa dia ohatra misy problème izany zany rehetrarehetrany no atsangana amin'ity volana Novembre ity ray volany fananganana
zay anasako atsika menakavy io fotoana io moa zany a de mizara tsy mizara roa akory fa amin'ny sabotsy 4 novembre ho avy izao de ao amin'ny la Courneuve no mba fiarahana aloha zany de ny herin'io a zany hoe le 11 novembre indray a de mizara roa misy aty amin'ny la Courneuve de misy ary amin'ny Stalingrad ao amin'ny araka zany ohatrohatr'izay ny anaovantsika azy de mitohy mandritry ny ray volana samy misy fotoana daholo ireo toerana anankiroa ireo araky nefa nahazatra moa zany de hoe ny mahasamy hafa azy fotsiny de ato amin'ny Stalingrad na ty amin'ny Arkay de tena fampianarana ho fitezana ara-panahy mihitsy ho an'ireo efa zokizoky ara-panahy zay no entin'ny Pasteur Odon Andrianantenaina aty manomboka le 11 novembre de ny Pasteur Odon Andrianantenaina hitondra fampianaranao raha sitrapon'ny tompo fitezana ny ara-panahintsika fa le 4 kosa manomboka indray ny délivrance eto amin'ny la Courneuve le 4 novembre zany hoe amin'ny sabotsy ho avy izao izy io no anomboka de anasana atsika mianakavy rehetrarehetra mihitsy a izay mahatsiaro ianao fa mila famonjena mila fanafana mialatsiny amin'le karazana feo kely mandeha tampoka fa zay ny anaovantsika azy zay ny fandaminana amin'ity indray mandeha ty zany omeko zany ny adresy a ny sabotsy fa efatry ny volana novembre ho avy izao zany amin'ny 6 ora maraina amin'ny 6 ora maraina dia eto amin'ny 102 rue de la Convention 93 120 la Courneuve no anatanterana an'ity fotoana ity zany amin'ny sabotsy ho avy izao io miaraka amin'ny Pasteur Odon Andrianantenaina avy Madagasikara hiaraka amintsika eto ary andray fahasoavantsika amin'izany lehilahy n'Andriamanitra sy mpanompon'Andriamanitra zany de ny herin'io le 11 dia mitohy ihany ny délivrance zany eto amin'ny la Courneuve mitohy ny délivrance eto amin'ny la Courneuve fa kosa misy fampianarana lehibe ry amin'ny Stalingrad eo amin'ny 19 rue de Stalingrad 94 110 Arkay izany fampianarana io ny herin'ny le 11 novembre indray no anatanterahana an'izay de ny aty koa moa zany amin'le 11 aty amin'ny convention aty amin'ny la Courneuve koa misy ihany amin'le 11 zay zany ngamba ny fandaharatsika fa mbola verika ny mahasamy hafa kely amin'ireo fotoana anankiroa ireo dia lay ary amin'ny Arkay dia tena fitezana ara-panahy fampianarana lehibe fa le aty amin'ny la Courneuve kosa de délivrance lehibe ihany koa no ataontsika eto ho amin'ireo zay mahatsapa fa tena voanomboka tena anompo ny tompo mihitsy ka mila fanampiana ara-bavaka dia misy izay vavaka izay manantena fandray fahasoavana ianao ary manantena fandray ny fitahin'ny tomponao amin'ny fandalovan'ny Pasteur Odon Andrianantenaina ny mpanompon'Andriamanitra eto Frantsa eto dia andray fahasoavana ianao ny sabotsy avy izao zany le 4 dia mitambatra daholo tsika zany a eto amin'ny la Courneuve eo amin'ilay atao hoe 102 rue de la Convention 93 120 la Courneuve ho tahin'ny tompontsika andray fahasoavantsika veloma tompoko